rehefa manjifa ianao dia mila mandray andraikitra dia mampiodina n'le atao hoe fanjifana sy ny famokarana. Tiana rabarson filohan'ny fikambanana miaro amin'ny mpanjifa malagasy na tsoinako hoe FIMZOMPAM zay efa niorina efa 4 taona zay niorenana teto Madagasikara. Ny fikambanana miaro amin'ny mpanjifa malagasy dia natao zany izy mivondron'olona izay mivonona andray andraikitra makasika zany hoe andao hiaro ny zon'ny mpanjifa zany. Zon'ny mpanjifa zany dia iratsam-pireneny zany ary edivana mba ahafahan'ny tompony andraikitra any amin'ny fanjakana indrindra fa eo ihany koa ny mpandrara zay tokony atsiaro makasika zany hoe teny zon'ny mpanjifa zany. Tena tanjona moa dia hoe ao anatin'ny hoe fifampitsinjovana ho amin'ny fahombiazana. Ny ilana ny olona anatin'ny fikambanana miaro amin'ny mpanjifa io zany asa sitrapo io dia misy fifanankalozana atao miaraka amin'ny fitondram-panjakana amin'ny mpandrara, misy fanentanana ny mpanjifa, misy fanabeazana ny mpanjifa, mandeha miady hevitra, mandeha mivondrona, mandeha manentana an'ireo mpanjifa ireo hiaraka ifampidinika, hiaraka koa hiady raha misy zavatra tsapa fa tsy mamaly an'le zo zay nitadiavina ny ilaina zany. Ianao zany rehefa manjifa dia mitaky andraikitra le izy miaina andavanandro io zany dia ny akamaroan'ny olona rehefa manjifa izy dia ohatrany hoe tsy miraharaha fa rehefa mividy izy dia samy vita ho azy. Rehefa mandoha volo ianao dia misy takalony iny dia izay le isan'ny divana, izay le jorony andraisana andraikitra ao anatin'le firovana mpanjifa hoe tsy mifanaraka amin'ny zavatra zay nalohanay dia mitaky zay ao anatin'izany tamberina andraikitra. Fa le mandray andraikitra dia tena lasa mandeha mijora miteny amin'ilay mpitatitra ohatra hoe maninona reo midina an-dalana zany fandraisana andraikitra, manino ty le entrana lany daty zany fandraisana andraikitra, manino ty no tsy araky ny tokony izy service menareo zay le fandraisana andraikitra, na any hôpitaly na dokotera na pharmacie tsy araky ny tokony izy zany rehetrarehetra hatramin'ny tontolo iainana. Matoa tsy mandrosa ny firenena dia satria ny mpanjifa ho aminy tsy voajery araky ny tokony izy. Dia rehefa ireo mpanjifa ireo no mampandrosa ny firenena any amin'ny tany zay mampiasa ny fanalalahana zany dia ny mpanjifa ny tena fototra mampandrosa ny firenena io, ny tena goavana indrindra ao anatin'izay ahafahana tena miaro ny mpanjifa zay, ny zon'ny mpanjifa zay dia ny fahefa-mividina. Zay ny tena olana zany eto amintsika. Lasa mitaraina be le mpanjifa hoe lafo mividim-piainana nefa rehefa dinindina izy mitaha amin'ny zavatra misy maneran-tany vokatr'ilay tolotra sy tinady zany dia azo hoe tsy dia lafo le izy fa fahefa-mividitsika no ambany. Zany zao ohatra dia efa olana eo anatrehny fiarahamonitsika. Fahefa-mividy zany manakana ny tsy ahafahantsika mivoatra kokoa ho tsaratsara koa le fiainam-bahoaka. Ahafahantsika tena miaina araka ny tokony ho izy. Io fahefa-mividy io no tena mila jerena, jereny fotoanam-panjakana, jereny mpandrara. Dia misaotra antsika naharitra ny hatrany fara fa dia maka hery rehetrarehetra.